Ampanajana ndray topilasy tokavy tsy tiako anao any atokantrano any amizao takariva ny alatsinainy izao. Ampanajana sy apitiavana ihany koa no anasana anao anaraka hatramin'ny farany ireo vaovao izay voangona tamin'ity androany ity. Isan'ny nisongadina tamin'ity androany ity ary ny ako ny fankalazana ny 20 Martsa fa isan'ny tena nisongadina ihany koa ny samborana ny Andriamatoa Alain Ramarson. Makasika izay fisamborana n'ity mpanao politika ity avy hatrany ary hoe isantarantsika ny fotoanantsika amizao takariva izao. Raha tokony androany nanatontosana ny fampiakarana eny fitsarana n'Andriamatoa Alain Ramarson dia tsy tanteraka izany androany no ny fitohizan'ny fanadihadiana izay tsy maintsy atao ity mpanao politika ity. Mitatitra antsika ny vaovao ary Vola Ravoavy sy Tsiry Rakoto Arsan. Tsy mbola nentina teny amin'ny fampanoavana Andriamatoa Alain Ramarson, mbola tazominy eny brigade ny gendarmerie eny Betombolo ny tenany. Nitony fanadihadiana n'Andriamatoa Alain Ramarson araka ny taritra nataon'ny mpisolo vavany azy, Andriamatoa Maître Willy Razafinjatovo. Nambalan'ity mpisolo vavy ity ihany koa fa akoatra ny fanadihadiana momba ny fihetsiketsehana izay nitranga ny sabotsy teo, dia nadihadiana n'Andriamatoa Alain Ramarson ihany koa ny zava-nitranga tany Batondrazaka ny taona 2024. Nentina ty zany président Alain Ramarson dia natao ny enquête momba le hoe manifestation vita iny. Dia misy enquête vaovao ndray vao natao zao marainy zao. Zany hoe raha tany Batondrazaka tamy 2013. Dia napetrako ny fanontaniana dia hoe fa dia naninona vao izao vao adika sy atao enquête izy tamy 2013 izany raha izany. Fa manjary lasa harcèlement le izy ho azy satria meny tsy natao tam'izay. Satria raha rotiny vety. Fa ny resaka momba ny enquête sasany aloha zany sarotra ny teny aminareo hoe zao ny contenu ny dossier satria misy le atao secret de l'enquête c'est l'instruction. Ka manahirana le izy fa ninona zavatra resana loatra am'izao dia ny dossier aminay zany. Zay miaro anazy dia maivana dia maivana tsy tanay mihitsy afahana hitazonina ny Alain Ramarson fa raha ohatra ka sandatry mandeha fitsarana io dia hitanareo sy hoeninareo ny faneniny amin'izay fotoana izay satria aneny io zavatra io. Ka raha ohatra zany hevitra fa raha fanaovana politika alao ajanona satria anala baraka io tsaraina. Anala baraka io tsaraina satria sara amin'izay zao soava ndray maro tafa namanareo izy io. Natsoina ihany koa izy teo anao inona atao enquête io dia tonga izay hiaro anazy. Rehefa tonga teo zay nanontany sy miresaka tao dia hoe tsy ilainandray izy. Dikan'izay zany mbola misy ihany koa le harcèlement. Fa izay zany na tiana na tsy tiana mitsangana folo zay araka mbola izay matetika hoe raha mbola misy ihany ny azo atao amin'ny mpiray-tanindrazana zany na vola na tsy vola dia hitsangana zay hitanareo eny foana satria ianareo koa moa fiheveranay an'izy amin'izao fotoana izao mbo aliana ihany koa nareo amin'ity tanindrazana iombonana ity satria ireny fahitana ny fihetsikareo tany Vasakosy reny dia verinay teka fihetsika mendrika satria tena mpanao gazety marina ianareo mitandro an'izany hoe asanareo zany satria miasa io foana io asa atao no afahana mampiseho fitiavan-tanindrazana fa tsy hoe satria ianao zao sy zao satria ianao hoe mibahana ny asany sasany satria ianao miseho hoe besandry satria ianao milaza fa hoe za manana autorité tahaka zao tsy zay izy fa ataovy ampitiavana samy rary sy ny tsy asanao zay tena fitiavan-tanindrazana. Arak'izany everiny mpisolo vavana Andriamatoa Alain Ramarson fa tsy tokony ampiakarina eny anivon'ny fitsarana andrarà. Raha nambarany teo anivon'ny mpitandro filaminana ny talata araiky amin'ny 30 Martsa, izany hoe raha ampitso no entiny eo anivon'ny fampanoavana Andriamatoa Alain Ramarson.